Ao anatin'izay firisona amin'ny fifidianana izay hatrany dia nampatsiahy tokony tsy hiandaniana na ihany koa hijambahan'ny mpitandro filaminana amin'ny tontolo politika ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Tafika, zadary ary polisim-pirenena ihany koa. Androany moa no fanasoniavana ny fanomezan-toky izay nataon'ireo manana andraikitra ambony eo anivon'izay tontolon'ny filaminana izay. Lalatokana ahafahana mivoaka amin'ny krizy politika ny iainana nandritra ny efa taona ny firosoana amin'ny fifidianana. Ny tsy fiandaniana politika eo anivon'ny mpitandro filaminana no miantoka an'isian'ny fifidianana marina, demokratika, eken'ny rehetra ary mangarahara. Ny fikajiana amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana izay andraikitra ny mpitandro filaminana dia zava-dehibe tsy azo idivirana izay manampy amin'ny fivoahana amin'ny krizy politika. Anton'izay voalaza fa nanatontosana amin'ny fanaova-tsoa ny fanomezan-toky avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony ny mpitandro filaminana. Izahay tompon'andraikitra ambony misahana sy mitandro filaminana dia manome toky fahavonina miampiseho ny tsy fiandaniana politika tanteraka mandritra ny fifidianana ho avy ary andray ny fepetra ilaina mba hanarahan'ireo mpitandro filaminana rehetra amin'izany rehefa manatanteraka ny didiny izy ireo na koa anivelany miora fiasana. Faharoa, irotsaka araka izay azonay atao amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana mba ahafahan'ny mpifidy hanatanteraka ny didiny amparatoniana. Nambara minisitra ny folo alindava natao fampatsiahivana amin'ny mpitandro filaminana sy ny folo alindany fanomezan-toky fa manana soatoavina amin'ny miaramila ny zadary ary ny polisim-pirenena ary izy ny famaizana izay minimandika izany. Anisany nanao sy ny fanomezan-toky fanajana tsy fiandanian'ny mpitandro filaminana mandritra ny fifidianana amin'ny ministra folo alindany Jenerala Rakoto Lucien André, lehibe an'ny état-major général ny Tafika amin'ny Jenerala Ndriarjon André, ministra ny polisim-pirenena Rakoto Arsène, tale général ny polisy Rakoto Rantsimba Désiré, sekretera mpanjakana madidin'ny zandarmarie pirenena ny Jenerala Andriana Azary ary ny commande ny zandarmarie pirenena.